teo amin'ny 5 taona teo no nanokana ny trano Beniserasera sy kolotsaina Fianaratsoa. Volam-bahoaka tsy tokony tsy forohana no lany tamin'ny nanamboarana azy. Ankehitriny anefa tsy azo ampiasaina intsony fa simba tanteraka. Mariana fanidina ifotony hitany antsoirana ny ministra Serasera sy kolotsaina namarina ny zava-nisy taorian'ny fitsiriana ataony fitsarana ambony momba ny kaonty. Raha tsy ahevina dia volabe hatrany amin'ny 1,703 lavitra ariary teo no very araky ny tatitra ampahibe maso nataony fitsarana tamin'ny fotoana io. Ka sampandraram-panjakana 700 no tena voakasiky ny fitsiriana ary anisan'izany ministera Serasera sy kolotsaina. Araky ny tatitry ny Cour des comptes dia anisan'ny votoana manokana tao ny ministera Serasera sy ny kolotsaina nandritra ny fitantana ny mpitantana teo aloha ary amin'ny ministra Pia miaraka amin'ireto mpiara-miasa ety anivon'ny fitalavam-paritra Serasera sy ny kolotsaina dia adidinay ny manao constat zany ety atoerana sy mijery an'itony tranobe amin'ny Serasera sy ny kolotsaina ity. Ho an'ny hitanareo androany zao dia eto tapitanaana ny Fianaratsoasika ary manamarina tanteraka ny tatitra izay navoaka ny Cour des comptes zao hitantsika zao fa apahany any zao hitantsika zao fa any anatiny any mbola betsaka ny tafo izay miotsaka ao ihany koa ny rindrina izay tritra tanteraka rava ary midalina nalay beton zany dia tena tailana mirirana lasa misy cuvette kely mihitsy azy ny sasany manapirofo zany fa asa zay natao kitotoa tery-vaimanta ary tsy manaraka ny finitry ny fanamboarana tao-trano mihitsy zany mazava ho azy. Raha ny tatitra voaray ary dia tena misy tonga hatrany amina hoe ray sy valo manao soman ray lasaka dia fasika valo fito lasaka na valo lasaka no composition zay anaovana anazy zany midika fa tsy manaraka ny finitra tanteraka ary etsika zay natao nentina angalarana ny volam-panjakana ankolaka ny tranga misy. Tsy andefitra amin'ny zava-misy toy izao ny fanjakana ho nambarany Andriamatoa Gasikara Fenosoa, ministra ny Serasera sy kolotsaina. Tsy maintsy hisy ny fanadihadiana sy fanenjehana an'ireo rehetra tompon'andraikitra tafiditra amin'izao raharaha izao ary tsy hanavana na iza na iza. Ohatra nambara ny ministra ny Serasera sy kolotsaina. Ny fanavaozana nefany dia mamerina zany hoe fanjakana tandalana zany fa midenonsa ihany koa tsika an'izao ampimamba tao amin'ny vola mbahoaka zao. Tsara manamarika amintsika fa tsy volan'ilay mpitantana tany am-paosy no nanamboarana izy itony fa volam-bahoaka marché public ka miditra any anatiny atao hoe poursuite judiciaire tsika amin'izao fotoana izao akoatra n'izao atao hoe fidinana ifotony fa na raha maso zao betsaka ny zavatra misy ho an'eto Fianaratsoa manokana tsy ampy 420 ora kory no nanamboarana ny tambosy ireo le béton izay hitsahana ao ambany ao. Raha le béton fotsiny dia resana amintsika hoe amin'ny 4,000 lavay an'ilay fitokanana rapitso amin'ny 10 maraina no vitaina ny béton sy ny tamboho dia eritreretinareo amin'izany ny kalitao ny asa izay nivoaka ka mahatonga antsika mijoro fa mampafantatra anareo vahoaka malagasy izao no nataon'ny mpitantana teo aloha. Tsy azo ekiny zao ary tsy maintsy miroso isika amin'ny fanenjehana an'ireo rehetra izay tompona raikitra sy mpiray petrapetra na ny trondro vaventy na ny trondro kely zay rehetra tafiditra ny ministera ankehitriny ao anatin'izao fitondrana fanavozan'izao. Indrasana araka izany fanadihadiana mahakasika izao raharaha fanamboarana trano Beniserasera sy kolotsaina Fianaratsoa izao.